avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Mbola misy ny fanaovana politika sadasada, zatra ny lalandririnina eto amintsika amin'izao fotoana ny fanavaozana izao. Mila fanovana toe-tsaina ary mila fifanampiana sy fanomezan-tanana izany ka iroso amin'ny tena fanavaozana marina. Tonga tany Antsiranana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael nitsidika ireo naratra sy ny fianakavian'ny maty, vokatra ny tolona natao no anton-dia. Nametraka fitoriana teny amin'ny PAC, CBC ary ny SCAC momba ny fialan'ny fiaramanidina Jet 5R MHR teto Madagasikara ny alin'ny 12 Oktobra 2024 ny teo anivo ny aviation civile de Madagasikara androany. Zazavavy kely iray 7 taona no matin'ny piesta tao amin'ny commune Ambanivohitra Ambositra araka ny filazan'ny mpitsabo. Voafidy fantelon'ny filoham-pirenena hitantana ny Centrafrika indray i Faustin Archange Touadéra araka ny vokatra vonjimaika navoaka ny voameran'ny fifidianana izay nahazo isambato 7.5 isanjato. Ny Antsipriandreo no aratsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Migadony indray amin'ny valora alina ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ny ity hariva ity. Asainay ampanajanainao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny avarany. Andeha nomboantsika ny fampahalalam-baovao ny matoa an-dahatsoratra. Mbola misy ny fanovana sadasada eto amintsika, zatra ny lalandririnina amin'izao fotoana ny fanavaozana izao. Mila fanovana toe-tsaina ary mila fifanampiana sy fifanomezan-tanana izany ka iroso amin'ny tena fanavaozana marina tokoa notakin'ny vahoaka teny Akanja iray mantolo. Fotoana izay amindrana famindra ihany koa amin'izao taona vaovao izao. Andeha horantsika ny matoa an-dahatsoratra etiny Gaëtan Andriatsilavo. Vao nanomboka ny taona dia niazakazaka nanaraka azy ihany koa ny fanelezana tsao sy ireo vaovao tsy marina any anaty tambazotra-tserasera samihafa. Samy misintona arak'izay ahafahany amin'izany ny tsirairay, arakaraka ny tanjona iriny sy ny tiany ahatongavany. Midika ho zavatra tsara zany satria miroso hatrany amin'ny fanavaozana sika amin'izao fotoana. Zavatra tsara satria 2 volana mahery zao ny lasa ny atrehantsika malagasy iray manontolo ny fanavaozana. Maro ny zavatra vita ary misy ihany koa ny lesoka sy ireo madilana ho tetenina ao anatin'izany. Ny hita sy tsapy ao anatrehan'izany rehetra zany lohatreto dia mbola misy fomba fanao politika sadasada, tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoa manokana. Mbola misy ireo zatra lalan-dririnina ka fahavaratravo no anao itsin-dalana. Azo ialany zany, afaka miovy sika amin'ny fomba fiasa sy ny fomba fijery raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana. Raha misy ny finiavana iroso amin'ny fanavaozana sy ny fanovana, azo atao ny manova toe-tsaina ka ametraka ao ambony ny fikatsahana ny tombontsoa iombonana. Miasa miaraka, mifanometanana sy mifanohana, izay no fahombiazana ka ho afaka mandroso sy mampandroso ny firenena izay efa tafiditra ao anaty fantrana lalina. Mbola mafisina io fifanomezan-tanana io raha tiana ny ahazo vokatra tsara eo amin'izay sehatra misy ny tsirairay avy. Manana olona manam-pahaizana, manana traikefa, afaka mametanana herisona amin'izany fampandrosoana tena izy izany sika. Manana tanora mavitrika sy manana herijika, anarina ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Ananantsika ihany koa ireo arena ambanin'ny tany na tanety na an-dranomasina ka tsy tokony sakana herisona amin'izany fikatsahana tombontsoa iombonana izany. Sarotra ny ahafahana mizaka tombontsoa miaraka sy mampivoatra ny firenena
raha toka mifampisitona hidina isika fa tsy mifanosika hiakatra. Mila fanovana toe-tsainy zany ary mila fiarah-miasa amin'izao fiandohan'ny taona izao. Rehefa fiandohan'ny taona tahaka izao tokoa mantsy no fotoana ametrahana tanjona mazava ho an'ny taona vaovao diavina sy ny taona maro mitsingerina. Tsy misy olona eto ambonin'ny tany ka tsy haniry sy hikatsaka ny tsara kokoa hatrany. Tsy misy olona mametraka viana ho an'ny fiainany ka hihevitra fa hiaratsy kokoa noho ny fiainany teo aloha. Nazava iny ny tenin'ny filoha Randrinirina Mikael, miantso fifanampiana sy fifampitokisana. Asa lehibe sady goavana ho izy no miandry atsika satria tery ny fotoana kanefa isika tsy maintsy mandroso aingana. Araka izany, ny fifampitokisana no antoka lehibe ahafahana miasa ampilaminana anatrarana ireo tanjona lehibe napetraka hitondrana ny firenena mandritra izao fotoanan'ny fanavaozana izao. Ny takitsika no takin'ny malagasy iray manontolo zany fanovana sy fanavaozana zany ka rehefa tafiditra ao anatiny isika tsy sanatria akory hiemotra ka hiverina amin'ny tsy nentina taon'ny teo aloha. Isan'ny mampihemitra, isan'ny mikatsaka izany fiverenana amin'ny teo aloha izany ny fanelezana tsao, ny fanaparehana vaovao tsy marina ary indrindra ilay voalaza ny filoham-panjakana fa maro ny vola fafy amin'izao fotoana mikendry anaovana fanakorontanana eto amin'ny firenena. Lafombaovao mahakasika ny politika sy ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izay hatrany tao Antsiranana no toerana voalohany notsidian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Kolonela Randrianirina Mikael tamin'ity taom-baovao ity nitsidika ireo naratra sy fianakavian'ny maty vokatry ny tolona natao tany no antondita amin'izany. Ankoatra izay nitokana fotodrafitrasa ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ireo fotodrafitrasa vaovao toy ny toeram-piofanana ho an'ireo mpapivelona sy tao amin'ny université Antsiranana. Andeha ratsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Efatra no maty, valo no naratra nandritra ny tologno ho an'ny fanavaozana niaragna tamin'ireo mpianatry ny ambaratonga ambony ZNZ sy ny vahoaka n'Antsiranana nanomboka tamin'ny 12 septambra ireny nitaky fialan'ny Andrinirina Rajoely. Androany tonga namangy ny fianakaviagna niaraham-boina nandritra ireny tolom-bahoaka reny teto Antsiranana ny filohan'ny fanavaozana Repoblikan'ny Madagasikara. Fa tonga eto zahay hampiseho fa tsy raraka an-tany ny rano zanatsika. Zay ny didididina avy any. Raha vao niala atsimo any fivoahako voalohany tao Antananarivo dia rehefa nakaty avaratsy aho dia ny fidiko manokana i Diego. Hampisehoako an'izay fiaraisam-po amintsika mianakavy aby zay zavery fianakaviana tamin'ireny tolona mavaivay nataontsika niaraka amin'ireny. Tsy raraka an-tany io manome toky anareo zahay. Tonga eto zahay hampiseho amin'izay fiarah-mientana zay, fiaraha-po mba eritreretinay hanamaiva ny alahenanareo. Hanome voninahitra koa ny herim-pon'ny tanora taty amin'ny faritra avaratra aty Diego aty. Sy ny olona rehetra zay niara-mientana ny tolona tamin'ireny. Ankoatran'io dia niogna tamin'ny vahoaka n'Antsiranana teo amin'ny lapan-tanànan'ny Antsiranana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana. Fotoagna zay nanorigna vary sy menaka ho an'ny marifo sy ny sahiragna ara-pivelomagna. Taoriagnan'io dia nitohy tagny amin'ny CHI Place Kabaro ny fitsidiagna. Nitokanagna ny tragno vaovao ho an'ny Institut de Formation Interrégionale des Paramédicaux. Nare ny fanoloragna ny générateur de oxygène vaovao zay napetraka tao amin'ny hôpitaly. Androany nisy ihany koa ny fionana teo amin'ny mpianatra université ny Antsiranana sy ny filohan'ny fanavaozana ary nitohy tamin'ny fanomezana ireo entana ilaigna amin'ny andavanandro. Nanampy ireo fanoloragna ny panneau solaire sy forage ary fitrafitrasa ilain'ny mpianatra. Misy an'ireo hitanareo reo fanomezana avy amin'ny ministeran'ny rano reo misy savony sy o sy kojakoja maro samihafa reo hitantsika reo ho amin'ny fanadiovana, fidiovana sy fanadiovana. Reo hitanareo reo tsy atao amiko nisany fa reo izy ankoatran'ireo misy vary mba hanalana fahasairanana anareo mpianatra, misy vary 15 tonnes. Telonjato lasaka vary omenanareo.
ato amin'ilay trano angara zay nietreretinay handrasana mpianatra aloha vonjomaika mandra-pahavitany trano fonenana sy ny ataontsika hoe réhabilitation trano sasany zay mbola eritreretina atao any aoriana. Miaraka tamin'ny filohan'ny fanavozana tamin'ity diany teto Antsiranana ty ireo mpikambagna maro tao agnivon'ny gouvernemanta. Itoirapitso ny fitsidiagna izay enoagna ny etaetan'ireo vahoaka an'Antsiranana sy itondrany ny fanjakan'ny vahaolagna toy ny orinasany secret. Lafim-baovao mahakasika ny fitanterana anabakabaka eto Madagasikara nametraka fitoriana teny amin'ny APAC sy ny BC ary nisikaka momba ny fialan'ny fiaramanidina Jet 5R MASR teto Madagasikara ny alin'ny 12 Oktobra ny teo anivy ny aviation civile de Madagasikara androany na ny ACM. Maro ireo karazana tsy fanarahan-dalàna sy tranga mampiayay tamin'ity sidina manokana ity hoy ny fanazavana ka antony hanokafana ny fanadihadiana na namafy ny tale generalin'ny ACM tamin'izany fa tsy ilefitra amin'ireo mety ho tomponantoka tamin'izao raha izao ary tsy midika ho valifaty politika izany raha ny fanazavana. Gabin Eloi no mitondra ny Antsibrienne mahakasika izay. Nametraka fitoriana momba ny sidina manokana nataon'ny fiaramanidina Jet 5R MASR niala ankeriny teto Madagasikara tamin'ny 12 Oktobra teo teny anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption androany ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagasikara izay notarihiny tali generaliny fitoriana ahafahany ity rafipitsarana ity anokatra fanadahadiana momba ny fandikan-dalàna sy ireo mety ho tomponantoka tamin'izao raha izao. Dia tonga eto amin'ny pôle anti-corruption ny tenanay nametraka fitoriana fanokafana fanadihadiana ary ihany koa fanambarana mazava fa misy zavatra mampiaya tao anatin'ilay affaire fiaramanidina tsy nahazo alalana niainga teto amin'ny tanina République Madagasikara teo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato lay aéroplanina zany immatriculation 5R MHR izay nitranga izy io tamin'izay sabotsy fa 12 volana Oktobra 2024. Efa nisy fanadihadiana nandeha teo aloha kar zareo ato no andray an-tanana andefa ny raha zany eny amin'ny brigade criminelle eny Anosy ary ihany koa ao amin'ny service central des affaires criminelles. Tsy ara-dalàna ny fialana ity fiaramanidina ity teto Madagasikara ny alin'ny sabotsy 12 Oktobra 2024 teo hoy ireo taledra vaovao vao nitendrena omaly teo anivon'ny ACM. Ity fiaramanidina ity raha tsy hevina dia niala mangingina sy tampoka teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato rehefa nianafana ny etsy-bahoaka teto amintsika sy tafiditra teny amin'ny kianjany 13 Mey ireo mpitolona tamin'ny arivarivany io andro io. Ny kasa iazo anila réunion ihany ilay fiaramanidina izay voamarina taty aoriana fa nitondra fianakaviana akaiky ny Andra Joel. Ny vol anankiray raha ohatra ka hiala eto Madagasikara dia misy fepetra maromaro zay tokony harahany raha anao an'izay vol anankiray zay. Anisan'izany ataontsika hoe ny fametrahana ny plan de vol ny vol io alohan'ny andehanany ny fakana ny clearance any amin'ilay toerana andehananao dia tokony mahafantatra hoe hoany ianao ny any manome ndawary tongava ty aminay ity. Ohatr'izay koa raha iainga eto anao dia manome clearance koa ny eto à Madagasikara hoe tiany clearance ahafahanao miainga miala ny Madagasikara zany amin'izay fotoana zay. Tao anatin'io vol io betsaka zany nataoko hoe pitsopitso izay tsy voahaja nandritra ny fiaingan'io vol io niala teto Madagasikara. Ary anisany tazomany zareo an'io vol io tao Maurice satria na ny aviation civile any koa aza nanokatra fanadihadiana satria tsy mazava izay niangany teto zay. Tretra zany zay hoe mety nisy trafic d'influence tao anatin'le izy satria raha antsika malala hoe orinasany izy moa zany no eny amin'ny aéroport manao fisavana rehetra dia any zany nahatonga izy nentinay aty am-pôle anti-corruption hoe misy pitsopitso ny ara-teknika tsy voaja atao na fisavana na ny contrôle rehetra tokony handeha dia izay mahatonga izy hoe entinay aty dia mandeha amin'ny ambaratonga mpanadihadiana rehetra dia ry zareo hoe mahita anazy hoe aiza marina le mipetraka le corruption fa hoe ahiahan'le izy dia izay nametrahanay an'le izy aty. Araka ny fanazavana antony maro no mahatonga an'izao fametrahana fitoriana izao toy ny fanararotam-pahefana kolikoly fisandohana sy fampiasana taratasy hosoka tambazotra njiolahy ary fanao tohinana ny filaminana sy ny fiainam-pirenena ankoatra ny teny anivon'ny PAC
nametraka fitoriana teny amin'ny BC na ny brigade criminelle sy ny SCAC na ny service central des affaires criminelles ihany koa ny teo anivony ACM tamin'ny androany ity ireo sampandraharaha ireo arak'izany no iaraka nao ny fanadahadiana amin'izao raha izao raha ny fanazavana atrany tsy isy afabela izay nandray anjara ankolaka na mivantana tamin'ity fandikana-dalàna ity hoy atrany ny tale général ny ACM. Tsy misy zany tsy matim-pandoto zany a fa zena mafirivotra de mijinja tadio. Eto zany tsy misy resaka valifaty politika. Araky neninareo teo a teknisianina no niteny a tsy misy resaka politika eto a fa mijanona amin'ny maha-teknisianina amin'ny lafiny teknika. Fa ny tenako manokana amin'ny maha-tele général fotsy angamba ny azoko ambara de hoe ny tolona zay nataoko teny akianja de ho toizako a eny amin'ny lanitra. Lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana tontolon'ny pesta olona iray no voamarina fa voan'ny mahakasika ny tontolon'ny pesta amin'izao fotoana izao sy ny resaka tontolon'ny fahasalamana mahakasika ny resaka mpox ao Antsirabe olona iray no voamarina fa voan'ny nendan-drajako ao amin'ny faritra vakina karatra raha nitatsiny avy ao anivony tompony ndraiky mpanjakana any antoerana maharary misy aro ihany koa no ahina sy arahamaso amin'izao fotoana izao mahakasika ity resaka nendran'ny rajako ao amin'ny faritra vakina karatra ity amin'izao fotoana izao ao amin'ny hôpitaly CHR no andraisana ireo marary ary manaraka ireo fitsaboana. Andeha rahantsika ny fitateram-baovao mahakasika izay entiny andry ny rina. Olona iray no fantatra sy voamarina hatreto fa mitondra ny valanaretina mpox na ny endran-drajako eto amin'ny faritra vakina karatra ary olona misy saroa no ahina sy ahitany ity tranga ity raha nitatitra azo avy ao anivony fitalavam-paritra ministera fahasalamam-bahoaka aty atoerana androany talata fa 9 volana janoary 2024. Ny hôpitaly lehibe CHR eto vakina karatra no mandray tanana ny fitsaboan'ireo marary ary isin'ny fiverenana amin'ireo fepetra-sakana amin'ny ady atao tsy fiparitahan'ny valanaretina ataony tamin'ny COVID-19 hoy ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka. Ka nisan'ireny ny fiverenana amin'ny fanaovana aro vava-orona sy ny fanasana tanana matetika amin'ny rano-savony rano fanazavana. Hatreto zany hatramin'ity ora itenenantsika ity androany 9 janoary taona 2024 dia manana tranga voamarina anankiray isika ary manana tranga anankiroa izay mampiaya mbola eo am-panamarina anazy moa ary mbola vao natao ny fangalana singa mandefan'izy ireny any amin'ny laboratoire. Ireo tranga zay lazaiko aminareo hoe telo reo zany misy anazy zao dia eto Antsirabe voalohany. Manahirana ny mpox satria aingana be mpifindrany de tena olana mihitsy zany ho an'ny fiarahamonina sy ny lafiny ara-pahasalamana. Mahatonga anay mamerimberina ny hoe tsy tokony hanaovantsika kinanga, tsy tokony ataontsika mbanin-javatra fa angatahana ny olona tsirairay avy ny isam-batan'olona ny isam-pianakaviana tonga dia andray andraikitra avy hatrany ao anatin'ilay fiverenana amin'ilay fepetra sakana izay niainantsika nandritra ny COVID-19. Dia tena zava-dehibe tokoa iverenantsika amin'ilay manasa tanana amin'ny rano sy savony matetika. Manoloana izany dia naverina ny centre opérationnel eto vakina karatra izay ahitana ireo sampandraram-panjakana maro samihafa mifandrimbona amin'ny ady atao amin'ny tsy fiparitahany valanaretina. Isan'ny fametrahana fanafody ireo fiara mivezivezy any anivon'ny tompom-piantsonana ary isan'ny koa fametrahana ireo mpiasan'ny fahasalamana eny atoerana raha ny fanazavana trany. Efa naverina ny asa omaly miaraka tamin'ny ramatoa lehiben'ny faritra sy ny avy ao amin'ny préfecture na Antsirabe ilay centre opérationnel iandraikitra zany ny fitantanana ny ady atao amin'ity mpox ty ho an'ny faritra vakina karatra. Dia akoatra ny tena hoe fandraisana tanana ny fitsaboana efa misy zavatra napetraka zany eny anivon'ny gare routière. Isan'izany ny tsy maintsy famindrahana fanafody amin'ireny tôbila mivezivezy ireny. Dia akoatr'izay ny efa hipetrahany misy mpiasa amin'ny fahasalamana nomboka hipetraka eny raha ohatra zany misy olona mampiaya hiala amin'ity faritra vakina karatra ity dia tonga dia misy mpiasa amin'ny fahasalamana eny an-toerana. Araka izany dia tafiditra ao anatin'ireo faritra telo eto Madagasikara izay nahitana ny tranga voamarina mitondra ny valanaretina mpox na ny endran-drajako ny eto amin'ny faritra vakina karatra. Manoloana izay aretina izay indrindra dia ho arahamaso ireo mpandeha fiaramanidina miditra sy mivoaka any Madagasikara ary isy ny fepetra horaisina raha misy ny tranga ny endran-drajako
hoy ny ministry ny fitateram-bahoaka ho an'ny eto anatiny apetraka amina toerana maro ny barrage sanitaire hifihezana ny fiparitahan'ny aretina amin'izao fotoana izao. Entsora Soary Malala. Isy fipetra ho raisina eny amin'ny seram-piaramanidina iraisan'ny pirenena Ivato. Hoy ny ministry ny fitateram-bahoaka nandritra ny fandarana manokana tao amin'ny fahitalavim-pirenena niarana tamin'ny gouvernemanta omaly mahakasika ny aretina mpox. Andrasany fipetra ihany koa ireo olona avy any amin'ny faritry Mahajanga. Nanaovana barrage sanitaire ihany koa eo Akazibe sy Ambalavao raha ny fanazavana. Tsy avy teto Madagasikara ilay aretina dikan'izany niditra na avy teo amin'ny aéroportsika zany na ny port no nidirany tety Madagasikara. Ka ny fepetra raisina zany amin'izao dia ny hoe eo anivon'ny aéroport ny Ivato aloha dia le vol rehetrarehetra avy amin'ny firenena izay misy ny io mpox io dia tena aramaso akaiky zany hoe ny application reny le caméra thermique zay ao Ivato dia raha misy ka zany hita hoe mampisy doute dia tonga dia andraisana fepetra direct ary koa eo anivon'ny Ivato le resaka le information zany mikasika an'io aretin'io tena hoe publier na misy vidéo sy affiche dia ho apetraka eo mba hahafantarany tsirairay inona ny fepetra tokony raisiny. Tao amin'ny faritra Boeny, nisy ny fanokana toerana ireo tranga voambarina sy hafandraisana an-tanana ireo marary, fitadiavana tranga hafa, fikarohana sy fanaraha-maso ireo olona fanerasera tamin'ny tranga voamarina, point d'action mpox, ary fanamafisana ny fanentanana momba ny fepetra fisorohan'ny mpox, hoy ny ministry ny fahasalamana, ary mila ampiarina ny fanadiovana ny efitrano fianarana sy ireo fitaovana rehetra. Efa nametraka ny lamima ihany koa avy eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka, indrindra eo anivon'ny fitanterana fisoruana ny valana retina entanina hatrany anefa ny tsirairay anaraka ny fepetra efa nampitaina. Izay ihany koa dia eo anivon'ny fitaterana dia nametraka ny laminasa tsirairay avy araka ny andraikitray na eo amin'ny tafika zany na eo amin'ny ministerin'ny police pirenena na eo amin'ny gendarmerie pirenena dia nametraka ihany koa indrindrindrindra fa ny fitateram-bahoaka izay toerana ivezivezeny ireo vahoaka tsirairay avy dia misy ihany koa ny baiko izay nomena nireo tompon'andraikitra isa-paritra na isa-tsokajiny avy isan'andraikitra nametrahana ny fanajana an'ireny fepetra ireny na mesure de sécurité ireny. Toy izao ny fivoarany valana retina mpox tao aorian'ny fanambarana ofisialy ny 30 ny volana Desambra lasa teo. Misy 7 ny tranga inao mpox amin'ny faritra 7 eto Madagasikara no nazahoana tatitra, faritra Boeny, Analamanga, Atsimo Andrefana, Diana, Vakinakara, Ritasy. Inona ny tranga voamarina ka ny 5 tao Mahajanga voalohany ary ny 2 tao Antsirabe. Ireto avy ireo asa efa nirosoana, fanokafana ivotoerana, fiatrehana ny amiana ara-pahasalamana eo anivon'ny ministera ary koa fandrafetana ny paikady fiatrehana ny mpox. Raha izany izao no tranga miseho any Antsirabe any fa makasika izay aretina izay hatrany manaraka ireo fepetra iarovana amin'ny valana aretina mpox na ny nendran-dajako ny akamaroan'ny sekoly eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao na miankina izany na tsy miankina raha ny fanadihadiana izy natao androany araka ny toromarika nomeny ny ministera ny fahasalamana sy araka ny taratasy nampitainy ny ministera ny fanabeazam-pirenena mikasika izay no entina amintsika ato anatin'ny zanam-pandarana itasire ho an'ny androany. Andeha rahantsika ny Antsipria makasika izay miaraka amin'ny Tsiaro Rasoa Arvelo. Entitra ireo talentsaikoly amin'ny fampiarana ny toromarika sy fepetra nomeny ministera tompon'andraikitra iarovana amin'ny valana retina mpox amin'izao fidirany mpianatra an-tsekoly taorian'ny fialan-tsasatra izao. Isan'izany ny tsy maintsy hanaovan'ireo mpianatra sy mpanabe ary tompon'andraikitra ny sekoly ny ary vavaorona any an-tsekoly. Ho an'ny fepetra andraisin'ny sekoly dia nanamafy an'izay voalazan'ny note circulaire navoakan'ny ministera izany hoe miverina indray ny geste barrière rehetra atomboka amin'ny fanaovana masika, fanasana tanana matetika, ny ankizy afaka mitondra gel izany hoe efa misy any aty
fa raha te hanana ny gel ny manokana ny ankizy dia afaka mitondra dia nampitomboana amin'ny point d'eau dia ny resaka hoe elanelana moa zany tsy tena ho voahaja be fa ezana mba tsy ifampitakosina ny ankizy tsy mifampizara goûter tsy mifampindrana fitaovana manokana dia ny fanadiovana na mafisina trano ohatrany hoe rehefa mivoaka ny ankizy dia aherena daholo sokafana varavarankely varavarambe dia diovina indray aloha ny toerana dia ohatr'izay koa na any amin'ny cantine na any amin'ny toeram-pidiovana na eny an-tokotany. Ny ankizy aloha omaly dia efa niditra fa tamin'ny kazoma somary tsy miasa sabosy lahatra fa tena niezaka nanadio tena hoe nanadio mihitsy ny tato amin'ny sekoly. Misy ihany koa ny portière eo ambavahady dia aleo misava mihitsy ny izay torony le hoe portier na portière eo ambavahady. École-ny rehetra zany dia efa manana le bidon misy pompe izahay dia iny ezahana mba ampiasaina araka ny tokony izy. Miantefatra any amin'ny sekoly ambony ny fampiarana ireo fepetra fiarovana amin'ny valanaretina ireo, fiarovana ny tena sy fitandrona ny fahasalaman'ny hafa hoy ireo mpianatra eny amin'ny Université n'Antananarivo Ankatso. Satria raha ohatra ny hoe ny rehetra zany no manao izay tiany atao dia tsy mety zany efa règlement imposé le izy ao anatin'ny université efa nisy annonce koa le izy officiel donc au moins zany de ma part zany amin'ny contribuer na dia hoe kely fotsiny arana satria ohatra ny hoe raha za zao manao cache-bouche dia ny ambony koa zany raha mahita an'iny dia hoe ok zany fa iny arana efa mba misy dia lasa manentana ny hafa koa zany le izy hanao cache-bouche. Raha mpianatra zao cache-bouche aloha tena hitako hoe nitenenina anay dia ankoatran'izay moa io ça va de soi zany. Ohatra ny hoe sasany zao mety hoe ny propreté zao ny ilaina dia ny sasany indray ohatra ny hoe ahoana re zany ohatra ny hoe hygiène de chaque personne zany important be zay le izy. Voalohany aloha le izy fitandromana ny fahasalamana aloha dia manaraka an'le fepetra zany satria sinon le izy lasa paritaka be le valanaretina dia adidy ny tsirairay no manao mitandrina. Manamafy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ihany koa ny eo anivon'ny sekoly tsy miankina. Ao anatin'izany tsy tokony handefasana ny ankizy an-tsekoly raha toka ahitana soratra aretina tsy mahazatra. Misy ankila ny fandraisana andraikitry ny sekoly amin'ny fizahana raha mitranga mandritry ny fampianarana izany soratra aretina izany raha ny eny amin'ny lycée Gigi Rabearvely manokana. Fepetra ifandraisana ihany koa sy nampahafantarana ny mpianatra ary ny ray aman-dreny dia hoe rehefa hita misy soratra aretina tsy mahazatra miaingana tokantrano zany ny mpianatra dia tsy mamonjy ny toeram-pianarana na mamonjy toeram-piasana fa avy hatrany dia manatona toeram-pitsaboana na manatona mpitsabo avy hatrany zany. Raha ohatra moa ka aty amin'ny sekoly no mitranga ny zavatra tahaka an'izany ho an'ny mpianatra dia efa misy ihany koa ny fandraisana iandraikitra mikasika an'izay satria ny sekoly dia manana ny atao hoe mpitsabo ho an'ny mpianatra zany eto amin'ny sekoly lycée Rabearvely. Ny eto amin'ny lycée Rabearvely aloha zany roa isaky ny W zany ny mpianatra eto amin'ny lycée Rabearvely ary ny W dia malalaka tsara zany ahafahana manaja an'izay totsika hoe tsy dia fitakosokosenana be loatra izay. Amin'ny ankabeny miditra amin'ny alalan'ny hoditra, ny vava, ny orona ary ny fitaovam-pananà ny mahala sy ny mahavavy ny valanaretina mpox raha ny fanamafisana nomeny mpitsabo hatrany. Zava-dehibe araka izany ny fanamafisana ny hery fiarovana sy ny fanarana ireo fepetra ara-pahasalamana sy ny fihetsika mila atao tsy paritahan'izany izay mbola any an-tanana ny rehetra hatrany. Tsy ny nendrandrajako ihany fa rahantsika malala araka ny nampahafantarina antsika teny ambolo an'iteo dia misy pesta amin'izao fotoana izao. Zazavavy kely iray 7 taona no matin'ny pesta tao amin'ny commune Ambonivohitra Ambositra araka ny filazan'ny mpitsabo tranga izay nivadika ho disadisa eo amin'ny manam-pahefana sy ny fianakaviana no ireto farany milaza fa tsy pesta no nahafaty ny zanak'izy ireo. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny olona saina. Zazavavy iray 7 taona no nindao ny fahafatesana tao amin'ny Fokotany. Ampiadia amin'ny commune Ambonivohitra Ambositra ny alahateo. Tsy nisy nanampo ny mpiaramonina tamin'ny andro nahafatesany ka nikarakara ny razana araka ny fomba fanao malagasy rehefa misy fahoriana toy izao. Omaly 5 Janoary nanatanteraka fidinana ny teo anivon'ny mpitsabo ary nanao ny fizahana tamin'ilay maty. Fantara tamin'izany fa pesta ny nahafaty io zaza io.
Ny zavatra tena nisy talohan'ny nahafatesany a dia avy namonjy réveillon anay dia rehefa reraka izy dia nanakotsako ny tongony ohatr'izay ihany izy rehefa reraka dia manakotsako ny tongony tena may izy satria sady reraka ny tsy ampy toromaso dia tsy nisy ninninna lazainy fa naharary na ny lohany na ninninninna fa izay tongony izay ihany nitarainany tamina hoe naharary dia talohany tena hafa satria izy narary dia ampitsin'iny izy vao niverina ny lalao indray dia efa tsy nieritreritra anazy tsony aho hoe marary fa efa hoe sitra rehefa lasa izy dia nikarakarana ohatry ny rehetrarehetra dia ny zavatra tena nampalahelo tsy haiko lohany fa nisy mpiasa ny fahasalamana nidina taty aminay dia laza izy fa peste le izy dia nanadiady anazy hoe manahoana ny fitrangan'le hoe peste misy karazany telo izy ny peste dia manahoana ho an'ny fisehony dia nanazava izy hoe ny amin'ny zazakely izy tsy miseho etỳ avelany fa ny anatiny tsy manaiky an'izany ho fa tsy marina zany fa ny peste ho tsy maintsy misy profoana nambarana anazy hoe peste laza izy fa nao test rapide za aloha zany tsy nahita le valile test rapide fa lasa izy fa hoe nataony zareo le izy dia hoe nisy nahita manoloana ity tranga ity nivory ny OMC ao Ambositra ary nandray fanapa-kevitra ifehezana ny fiparitahan'ny aretina fandevenana avy hatrany ny razana izay natin'izany amin'ny toerana izay voatokana indrindra fanomezana fanafody sy tsy fahafahan'ireo manodidina azy ivoaka na ivezivezy sanatria hanaparitaka indray ny aretina izy ny fanaraha-masy mazava ho azy milo amin'izay eto dia efa mampita ny toromarika rehetra amin'ireo président ny fokotany izay ratsamangahika ina nivon'ny fokotany eny mba hoentitra momba an'izay tsy misy ananakavana izy ty satria dia aina dia ny fanamafisana ny fanadiovana eny anivon'ny fokotany rehetra eny niroso tamin'ny fangadinany fasana ny fianakaviana ary nanapa-kevitra ny anao ny fandevenana androany ihany raha toka raha mpitso larobino tokony anatanterahany izany araka ny fandaminana sy ny lamin'ny fiarahamonina samy mila fehezina avokoa amin'izao fotoana izao na ny nendrana-drako na ny peste raha ny zava-misy makasika izay vaovao izay fa iny ihany koa no etsika miampita vetivety atao anatin'ny dokam-barotra etsika misainty vetivety epitana atao anatin'ny tapan'ny faharoan'ny fampahalalam-baovao manasanao tsy hisaraka amin'ny Cool TV. Fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafa-po hatrany ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. Chez Batimax, la qualité se construit entre vos mains. Et pour les fêtes, vos outils préférés passent en mode réduction. Du chantier à la créativité, tout prend forme avec Batimax. Des offres exceptionnelles, jusqu'à moins 70% sur vos produits préférés. Découvrez tous les univers Batimax, sanitaires, luminaires, carrelage et bien plus encore. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous.
ataovy mamiratra kokoa ny fety ararotondray ary promo noel e kalitao mandona be sady misy kado hatramin'ny 1 amin'ny 3 janoary 2024 mividiana gamme ZTE A36 A76 4G sy A76 5G dia mahazoka to support téléphone na sac banane na écouteur sans fil miampy câble USB 3 en 1 miampy bonus 5 GB zao izany rehetra izany manomboka amin'ny 269 000 ariary monja araroto fa mandalo mora eny amin'ny asitoro ny fotoana dia mbola terina trany ny araba tompoky lahy sy tompovavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fampalalam-baovao amin'ity ariva ity. Andeha nomboantsika ny tapany faharoa ny raharaha mahakasika ny nosy malagasy amin'izao fotoana izao tsy azo ampandeferina ny fiandrianam-pirenena amin'ny fiarovana ireo nosy malagasy ka tokony ho sahijoro ny firenena malagasy manoloana ny fisian'ny tolo-dalàna nataon'ny loholona frantsay izay mikendry ny itrandraka ny arena ao amin'ireo nosy malagasy na ny Îles Éparses hoy ny apailalàna raha nitondra ny fanehonkeviny tanjona ao anatin'ny tolo-dalàna nataon'ny frantsay io ny amerina ny fanokafana ny fahazon-dalana hitsirika sy itrandraka ny arena an-dranomasina ao amin'ireo nosy malagasy ireo. Andeha ho rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny rina fitiavana. Namolavola tolo-dalàna iray mikendry ny anafoanana ny fandrarana ny fikarohana sy fitrandrahana any amin'ireo faritra sinosy ivelan'ny Europe na ny proposition de loi visant à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures ireo loholona frantsay ao anatin'ny vondrona RDPI na ny renaissance misa 4 amin'izao fotoana voakasika ao anatin'ny faritra io ny any Guyane, Mayotte, ny Îles Éparses na ny nosy malagasy. FDB voaraikitra anatin'ny tolo-dalàna ity ny famerenana anokatra indray ny fanomezan-dalana ho an'ny firenena frantsay anao fikarohana sy fitrandrana solika sy entona ao anatin'ireo fari-dranomasina voakasika ireo raha toa ka voarary izany teo aloha araiky ny voafaritry ny lalàna ny taona 2024 eo koa ny famerenana ny famokarana isa-taona ny abetsaky ny solika sy ny gaz tsy ohatra izay ilain'ny frantsay voalaza fa raha afaka mamokatra solika ao an-toerana i Frantsa ka mahafeno ny filany rehetra amin'izao fotoana izao atratra 4.4 miliara euro isan'ny taona ny vola hiditra amin'izy ireo. Tanjona napetraka ny antohana ny famatsiana angovo an'i Frantsa ampihenana ny fiankinany amin'ny avy any ivelany anohanana ny ara-toekarena maharitra sy tondrana fampandrosoana ao an-toerana. Odiniha ny antenimieran-dolona frantsay mandritra ny fivoriana ara-potoana ny 7 janoary avy izao ity tolo-dalàna iray napetraka tamin'ny desambra 2024 lasa teo ity nanambara ny mpahay-lalàna eo anatrehan'izao fisian'ny tolo-dalàna napetraky ny loholona frantsay mahavoakasika ny nosy malagasy izao fa any Madagasikara ireo nosy malagasy ka mila mifosy mijoro ny firenentsika miaro ny fiandriana amin'ny pirenena. Tianjara tongavana dia iverina indray anokatra ny fanomezan-dalana na hitrandraka na hitsirika prospection na exploitation arena ambanin'ny tany na ambany ranomasina anisan'izany amin'ny nosy malagasy. Voalohany indrindra zavatra tsy azo adonona sady ampatsiahivina foana sady efa nijoroany ny antoko malagasy miara-miainga hatramin'izay ny fiandrianam-pirenena tsy azo andeferana. Inona ny dikan'izay ny nosy malagasy dia any Madagasikara. Madagasikara ny tompony ka na inona tokony konokonon'ny frantsay any amin'izay misy azy any tsy azo mipetra-potsiny tsika, tsy azo andalova-potsiny tsika fa sika ny tompony. Manarak'izay araka ny hoe fiandrianam-pirenena tsy azo andeferana ny fantatry ny malagasy miara-miainga dia hoe any malagasy aloha le nosy zay vao miresaka zavatra hafa. Raha ny fanapa-kevitra farany raisy ny firenena malagasy ny frantsay momba ny famerenana ny nosy malagasy mbola ito ny fifampidinihana eo amin'ny rotota amin'ny andiany faharoa mampametra-pantaniana nefa izao fihetsiky ny frantsay mikonokonona indray fanapa-kevitra samy irery izao raha ny fanazavana hatrany. Efa hita hoe misy zavatra konokonon'ny frantsay dia tsy mahazo mipetra-potsiny tsika, tsy mahazo varim-bariny tsika fa tsy maintsy miomana. Inona ary no ataontsika? Mila mampatsiavy antsika andry zareo hoe na inona konokononareo any anay aloha io. Zany hoe raha ny vaovao farany antsika ohatrany hoe ny ato ilay fifampiresahana eo amin'ny andaniny frantsay sy andaniny malagasy dia zay ve ny tokony toizana sa fietsika ara diplomatika hafa ve ny tokony atao mety aloha
dia tsy mahazo mipetrapotsiny tsy miandro fotsiny izay ho ataondry zareo fa mila fotsika mila taitritsika satria isika ny tompony zareo mieritreritra ny hitrandraka na anome autorisation hitrandrahana am'le nosy nefa isika ny tompony tsy azontsika atao no mitazana an'izany fotsiny tsy hoe rehefa manantsika zay vao hijeriny ihany fa isika tsy manana mihitsy ny tokony hampasarotiny atsika amin'le arembe izay tediavin'ny hafa hotrandrahana ao am'le nositsika raha lany sy ekena io tolo-dalàna io dia isokatra ny fanomezan-dalàna amin'ny fikarohana sy fitrandrana solikazigazy any amin'ny nosy malagasy na ny Îles Éparses any Guyane sy Mayotte ka i Frantsa no mifehy sy tompony fanapahan-kevitra amin'ny fanomezan-dalàna izany samy mitrandraka ny tombontsoa ny firenena tsirairay indrindra ny firenendehibe raha ny géopolitika international ka lojika izy raha mitady ny fomba rehetra azon'izany sokony andry sy anaiky ny paikady politika ataon'ny firenena vahiny ihany koa ny malagasy eo anatrehan'izany fa mila mijoro miady izay tombontsoantsika miaro ny fiandrianam-pirenena raha ny faneho-kevitra ity pahalalana ity hatrany lafomba vao makasika ny toe-karena kosa ndeha hanoizantsika ny fahampahalalam-baovao antony iray mahatonga ny fitotongan'ny toe-karena malagasy ny fahalavan'ny fiampitoana ny siny ny tetezamita teto Madagasikara ankoatra izay namotika ny toe-karena ihany koa ny fanomezan'ny mpitondra ny fandimby ny tombony ho an'ny olona vitsy ny fian'ny toe-karena sy ny fandrarana raha ny fanazavana trany tsy tokony averin'ny mpitondra amin'izao fanavaozana izao ireo lesoka rehetra ireo hoy ny fanazavana ny apahy toe-karena mahakasika izay Gabin Eloano mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay ny akanidina ny toe-karena malagasy hatramin'ny taona 700 nidiran'ny Madagasikara teo amin'ny tsena iraisam-pirenena tsara toerana ny toe-karena malagasy taty Afrika nandritra ny fotoany fahampanjaka sy ny fanjanahantany ary nitoy izany taty amin'ny repoblika voalohany niova nefa izany nanomboka tamin'ny tetezamita tamin'ny taona 2007 miakamidina ny fiainana ekonomika Madagasikara nisy fotoana izay na fahany Madagasikara vohitra nivoatra ary nafahany nanamahizizy azy teo amin'ny lafitra ekonomika ary anisan'izany tamin'ny fotoanany fanjaka nisy fotoana koa nefa nietry ny lafiny ekonomika ary tsingan'ny pety manokana ny nanomboka tamin'ny 2017 sy 2019 mazava tsara ao amin'ny fampirantiany ity fa nanomboka tamin'ny 2017 sy 2019 dia nietra antrany niaraka Madagasikara hatramintsika amin'ny teny izao tsy tamin'io tetezamita tamin'ny 2017 io ihany fa saika nampitotongana ny toe-karena malagasy avokoa ireo tetezamita teto amintsika rehefa lava ny fepitaona fa indrindra tamin'ny 7 ka hatramin'ny 4 teo ny tetezamita fa ihany koa ny fisiany fifehezan'olo tokana ny sehatra ny fandraharahana teto amin'ny firenena ao anaty tetezamita isika izao ka tokony andraisana lesona avokoa ireo lesoka teo aloha ireo afana miampita amin'ny fanavaozana tena izy eo amin'ny sehatra ny toe-karena raha ny fanazavana monopole ekonomika zany hoe eo amin'ny penantanany olombitsy ny fananam-pirenena ka nisy zany tamin'ny andron'ny Ravalomanana nisy zany tamin'ny andron'ny Rajaonamampiana nisy zany tamin'ny andron'ny Rajoelina dia hoe izay angamba no tokony angatsantika lesona hoe tsy tokony sintsony izany hoe olombitsy no manangona eo am-pelantanany ny arenan'ity firenen'ity fa tena tokony velatra ary ny fanjakana dia tokony anampy amin'izany fampivelanana ny ekonomia zany ahafahany izy rehetra izay tay irotsaka ivelatra ny sokafana nanomboka androany ny fampirantiana ara-tantara ireo tsara ho fantatra nandritra ny 300 taona mahery no lalovany Madagasikara teo amin'ny sehatra ara-toe-karena izay karakarainy FTHM na ny management des finances des technologies et des ressources humaines izay tontosaina eny amin'ny cité de culture Antaninarenina lafomba vao makasika ny trano fonenana ny mpianatra eny amin'ny université Antananarivo niotsaka ny tany tao ambadiky ny trano fonenana ny mpianatra lela R+1 teny Akatsy Halina izay nitarika fahatsetsema'ny lakan-drano sy fidiran'ny rano ary nifotaka tao amin'ny trano fonenana rehetra ambany rihana manoloana izany dia nitondra vahaolana vonjomaika ny teo anivon'ny Croix
ahafahan'ireo mpianatra manohy ny fiainany araka ny tokony ho izy. Olona saina no mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Fotaka, rano, ireo no hita tao amin'ny trano fonenan'ny mpianatra lehilahy RM+1 eny Ankatso 2. Vokatry ny fihotsahany tany tao ambadiky ny trano fonenan'izy ireo nandritra ny oranikija omaly alina. Dia ny mpianatra amin'ity paripartia akaiky ny dosy ato ambany tia vao manokafy be io orana io dia tafiditra ny trano zareo foana ny rano. Fa nantoky tamin'ny omaly notsaka le tany tatsy ambadika tatsy dia misy tranon'ankizy eo ambadika ao vaky le izy vaky misy le tany dia le rano vaky lasa niakatra be dia iny porte rehetrarehetra amin'ny ambany iny to dia niakatra feno rano maloto be daholo ohatra tamin'ny alay aminy zany dia nana izakona voaka daholo aloha le tsy maintsy hoe diovina le trano satria hoana hoe jerena anazy fotaka be eo dia le lamba sasany navela nilona ery amin'ny bassin ary dia tsy maintsy hoe sasana repandeha zany. Nametraka vahaolana vonjimaika ny maraina teo ny délégation avy eo anivon'ny Croix na ny centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo sy ny solitenan'ny ministera ampiay azy ireo. Nandavaka ny lalan-drano mba ahafahan'ny rano maloto sy mitsakorana mivoaka raha ohatra ka mbola betsaka ny orana. Efa nisy ihany koa ny lalan-drano ery ambony ery amin'ny lalana amin'ny bavea efa namboarina satria hita sy tsapa teny toerana fa tototra le izy. Dia efa ny fametanana teo ny mpiara-miasa teo anivon'ny Croix sy ny mpianatra ny savan'izay lalan-drano zay. Nisy ihany koa ny mpianatra izay nisan'ny hoe azo lazaina hoe traboina satria tao anatin'le efitrano indray vaky ny fitaratra no le hotsaky no le fiotsahan'ny tany. Dia efa nandraisana fepetra efa nijerena vahaolana dia efa misy trano efa nametrano tompondraikitry ny Croix ahafahan'ny mpianatra mipetraka sy manatanteraka ny fianarana. Dia efa mijery zay amin'ny resaka teknika rehetra ahafahana tsy iverenan'ny zava-toery intsony. Araka izany, nafindra vonjimaika amin'ny efitrano malalaka ireo mpianatra sasany izay tsy mbola afaka mipetraka ao amin'ny efitranony amin'izao fotoana. Hojerena ny fomba iarovana ny trano fonenany ireo mpianatra, ho ny tompon'andraikitra hisorohana ny tranga tahaka izao. Totosa tao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra androany ny fizarana ireo fanomezana ho an'ireo zokiolona sy olona marefo ary manana fahasembanana avy ao amin'ny fitondram-panjakana. Voafetra ho 500 isaky ny distrika ihany no isan'ireo mpisitraka ary 530 no isan'ireo mpisitraka ho an'ny faritra Vakinankaratra. Andriny Rina Randria Miarisoa no mitondra ny antsiprieny mahakasika izay. Tao reny distrika Antsirabe faharoa dia ireo zokiolona mihoatra ny 70 taona sy ireo olona manana fahasembanana teto amin'ny distrika Antsirabe voalohany indray no nisitraka ny hetsika makanompo, hetsika izay notanterahany ministera mponina sy ny firaisan-kina, fizarana fanomezana ho an'ireo zokiolona sy olona manana fahasembanana ka vary 10 kilao miampy-menaka iray litatra siramamy 1 kilao no azon'ireo mpisitraka. Voafetra ho 500 isaky ny distrika ihany no isan'ireo mpisitraka tamin'ity fanomezana ity ary misy 530 no anjaran'ny faritra Vakinankaratra raha nambarany taleparitra mponina sy ny firaisan-kina aty an-toerana. Ny fepetra ahafahana misitraka n'ilay fanampiana dia efa misy ny TDR izay napetraka ny avy ao anivon'ny ministera. Olona mihoatra ny 70 taona sy ireo olona manana fahasembanana anatina fikambanana ka rehefa feno ny isa 500 satria anatin'ny Antsirabe voalohany fotsiny ohatra zao no atrehantsika androany dia marobe ny olona mihoatra n'izany taona izany fa ireo 500 ihany no omena n'ity fanampiana ity amin'ny androany. Amin'ireo distrika ankoatran'ny Antsirabe voalohany mantsy dia tetezina any anivon'ny commune mihitsy izy ireo zarazarana arak'izay isa hoe 500 ao ny commune misy mahazo 100 misy mahazo 50 tsy ary ho feno daholo ny commune iray manontolo fa ireo izay mahazo aloha dia tanterahana araka ny fepetra izay napetraka ny eo anivon'ny ministera. Tondra fisaorana araka izany ireo zokiolona sy olona manana fahasembanana izay nisitraka ireto fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireto. Isaorana koa ny ataoko hoe fitondram-panjakana satria zava-dehibe zao tsy nanadino ny vahoaka surtout le vahoaka an'Antsirabe izay zokiolona moa dia osinga manokana dia ao koa ireo sembana isan-karazany isaorana ny fitondrana hoy indrindra ny atao hoe filoha mpitarika ny fanavaozana dia président Mikael sy ny gouvernemanta isan-karazany
dia makasitraka ary ny district Antsirabe voalohany dia ireo zokiolona sy olona manana fahasembanana ao amin'ny district amin'ny Betafo indray no isitraka ireto fanomaizana avy amin'ny fitondram-panjakana ireto. Maro ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejy ny vaovao ny Akolo TV androany nitatitra ireo trangany sy farany teto amin'ny firenena isan'izany ny mahakasika ny nigadonany ny filohan'ny fanavaozana tany Antsiranana ny fitokonan'ny mponina teny Ilany Vato noho ny fiakaran'ny rano ary ny fanamboarana ireo milina misa 3 eny anivo ny tompam-pamokarana herinaratra ny Jirama eny Ambohimanambola. Andeha rahantsika ny fitanterana mahakasika izay. Toy izao indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny pejy ny vaovao ny Akolo TV androany. Nigadona tany Antsiranana io marain'io ny filohan'ny fanavaozana mivady sy ireo délégation niaraka taminy ny mpikambana maro eo anivon'ny gouvernemanta. Fitsidiana tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny politika ny fanavaozana sy fampandroana ary koa fanaraha-maso sy fanamafisina ireo tetikasa sy fandaharan'asa ataon'ny fanjakana eo amin'ny faritra Diana ho fampandroana maharitra sy ho fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina. Ny tokona ny mponina teny Ilany Vato anosipatrana noho ny fiakaran'ny rano miverimberina. Anton'izany ny fahatsetseman'ny fivoahan'ny rano raha ny fanazavana. Mitaraina avokoa ireo mpampiasa lalana indrindra ireo mponina eny amin'ny manodidina manoloana ny zava-misy. Mpanendaka miisa 20 no voasambotry ny polisy pirenena ny 1 Desambra 2024 sy ny taom-baovao tao Mahajanga. Tratra teny amin'ny ireto olon-dratsy ireto ny antsy maromaro nandritra izany. Totosa ny fanamboarana ireo milina misa 3 amin'ireo 4 ao amin'ny tompam-pamokarana herinaratra ny Jirama CTA2 Ambohimanambola. Afaka mamokatra hatrany amin'ny 13.5 megawatt ireo milina 3 ireo amin'izao fotoana izao raha toka mbola andalam-panamboarana ny milina faha-4 G2 amin'ity tamin'ny alalan'ny fanohanany ny fitondram-panjakana no nahavitana ny asa. Avotr' ireo miaramila soamantsara ireo mpandeha tamin'ny lakana iray iampita avy any amin'ny Cap Diego ho any Diego rendrika teny ampandehanana tao amin'ny Elodrano Antsiranana Bay de Diego androany 9 Janoary 2024 tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Tonga nanavitra avy hatrany ireo olona misa 4 tao anaty sambo ireo miaramila ny tompom-pamahara ny tafika an-dranomasina ao Antsiranana. Tamin'ny alalan'ny sambo aingam-pandeha V17 raha vao natsikaritra ny lozan'ny tranga. Avitra soamantsara izy ireo tsy nisy ny ananafoy ary tsy misy atahorana ihany koa ny fahasalamana ny ankapobeny ireo niarambony. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrafitafary ho amin'ny manaraka indray. Veloma. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.